Fahamiraba antsika rehetra ry avako malalatra ity talata fa 17 ny volana oktobra ity dia manona ny fiadanan'ny tompo antsika mianakavy sy sambatan'olona ary maniry fifaliana sy fahasalamam-piainana ho antsika rehetra. Ny mofinainantsika anio dia ny Timoty faharoa toko fahatelo, Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Akitsika amin'ny ran'i Jesosy zany mofinainy zany. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako sy ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehinay, ny fahoriana izay nanjoa ahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompona nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny izy rehetra teo velona amin'ny toe-panairaka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny izy rehetra teo velona amin'ny toe-panairaka an'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Mampahery any Timoty Paoly ry avako malala amin'ny ity taratasy faharoa izay nosoratany ho an'ny Timoty ity, satria eo am-panatanterahana aty dia manandraikitra i Timoty mampahery ny fiangonana tany Efesosy. Izy tany amin'ireo fiangonana maro izay naorin'ny apôstôly Paoly ka misy olana na mila fampaherezana dia ny rahiny nitondra taratasy sy nitondra hafatra Timoty ho an'ny reny fiangonana ireny. Fantatro Paoly tsara fa tsy mora ny asa nandraiketana ny Timoty, satria tsy voatery anaiky ny fahatanoran'ny Timoty ireo fiangonana izay nanirahana azy, tsy voatery koa anona ny fahefana izay nananan'ny Timoty amin'ny lafiny hoe izay nananan'ny Paoly Timoty, ny fahararitan-tsainan'ny Paoly mety tsy hita tao amin'ny Timoty, ny fahamatorana ara-panahin'ny Paoly mety tsy hita tao amin'ny Timoty. Noho izany dia fantatra Paoly fa hisedra ny zavatsarotra maro isan-karazany Timoty. Eo raha teo koa ny tsy fitiavan'ny olona ny filazantsara izay notoriana ary dia mety hampanano sarotra ny Timoty reny rehetrareny, dia nanafatra mafy ny Timoty izy. Anankiray amin'ireny afatra ho fampaherezana ny Timoty ireny hoe izay rehetra teo velona amin'ny toe-panairaka an'Andriamanitra dia enjehina. Na hoe izay rehetra te hiaina ny fiainam-bavaka, izay rehetra natena, izay rehetra te hanana fiainam-panahy miorina amin'ny vavaka sy ny finoana an'Andriamanitra amin'i Jesosy dia miaritra fanenjehana. Dia inona ry avako malala no votoatiny zany afatra zany hoe enjehana manahoana moa, inona ny endrika isehon'izany sy ny sisa rehetra. Raha toa ka jerena reto fomba nampaherezan'ny Paoly an'i Timoty dia ny tantara ny zavatsarotra ny lalovany tany Antiokia izy, tany Ikonioma ary tany Listra. Nentina nampahery an'i Timoty hoe tsaronao tsara raha toa ka enjehina ianao, raha toa ka mandalo zavatsarotra ianao dia efa nandalo n'izany zavatsarotra ny lalovanao zany koa aho ry Timoty. Ary tsaronao tsara ny zavatsarotra ny lalovako niseho tamin'ny endrika maro samihafa zany fahasarotan-javatra sy fanenjehana zany, ka nitakiana fandeferana tamiko, nitakiana faharetana, nitakiana fitiavana, ary dia tsaronao tsara ny zavatra lalovana tany Ikonioma, tany Listra sy tany Antiokia. Raha toa ka fakafakaina ilay zavatra lalovan'ny apôstôly Paoly afaka malala ho fampaherezana ny Timoty, dia azo antoka fa takatry Timoty ireo zavatra ireo. Toerana telo no fidin'i Paoly hitanisana zavatsarotra lalovan'ny Paoly zany tamina toerana telo no nentina nampahery an'i Timoty. Izy manao hoe jerenao tsara ny zavatra nahazo ahy tany Antiokia, tany Ikonioma ary tany Listra. Niaritra fanenjehana mafy atany kanefa dia nampahery any tompo. Noho izany dia tsarovinao tsara fa na iza tahaka anao mikatsaka ny toe-panairaka an'Andriamanitra dia mandalo zavatsarotra fanenjehana izy.
ireo tanàna telo zay nylalovan'ny Paoly reo ka apatsiaivany any Timoty ny zava-tsarotra lalovan'ny tany hoy tsika hoe Antiochie, Iconium, Lystra de tamin'ny 10 missionneran'ny Paoly voalohany. Tamin'ny 10 missionneran'ny Paoly voalohany ireo tanàna rehetra ireo. Tamin'ny 10 missionneran'ny Paoly voalohany indrindra. Paoly dia nana 10 missionnera efatra na kely indrindra. Dia ireo isa zany hoe misy miainga zany ny apôstôly Paoly de mavita boky na mavita fiodinana anankiray de mitohy de miato kely de mitohy indray tahaka zany ka amin'ny asan'ny apôstôly tokatelo 12 nanomboka ny 10 missionneran'ny Paoly tany Antiochie. Antiochie ny Syrie, tany Syrie dia tany Antiochie tany faritany province ny Syrie zany no ho faritany Syrie zany no nanomboan'ny asa missionneran'ny Paoly sy Barnabasy. Asan'ny apôstôly toko 17 zay hitantsika manontolo haitsika izy io. Dia nanomboka teo Paoly no nitoro ny filazantsara. De io no 10 missionnaire voalohany manomboka ny asan'ny apôstôly toko 17 andiny voalohany ka mifarana ty amin'ny toko 5 andiny 5 eo zany no mifarana ny 10 missionnaire Paoly voalohany. Tanàna lehibe maro no lalovany tamin'ny 10 missionnaire lalovany setrain'io zany nataon'io dia tao anatin'io no nahitana ny Iconium, Antiochie ary Lystra. Reo tanàna telo lehibe reo. Dia tamin'ny 10 missionnaire voalohany tao zany tany Antiochie, tany Iconium ary tany Lystra no nandalovany zavatra mafy de mafy tokoa ka nentiny nampaheriny Timoty. Dia fakafakaitsika ny voalohany izy manao hoe amin'ny andininy fa 20 ny nanenjehinay ny fahoriana zay nanjoay tany Antiochie. Tany Antiochie misy Antiochie roa ao amin'ny testament antiam Paoly. Misy ny Antiochie ny Syrie izay niangiany Paoly zany. Fa misy ny Antiochie ny Pisidie dia ny Antiochie tany Pisidie io novatan'ny Paoly amin'ny tantaraina amin'ny toko 17 any amin'ny toko 17 andiny 4 ka hatramin'ny 15 no nahatongavany Paoly tany Pisidie. Tany Antiochie tany Pisidie zany. Inona zavatra nitsanga tany amin'ny Antiochie amin'ny Pisidie ity ka tenenin'ny Paoly manao hoe ny tsaronao tsara ny zavatra ny fahorinana njoay tany Antiochie. Ny zavatra nitranga tany Antiochie amin'ny Pisidie tsika teo dia hitatsika amin'ny toko 17 andiny 4 inona ilay fahorinana alovan'ny tany dia fanenjehana. Raha fanenjehana manahoana ny fomba fiasan'ny Paoly sy Barnabasy zany raha mandeha mitoro ny filazantsara izy de mivantana any amin'ny sinagoga aloha izy. Zany hoe manomboka eo amin'ny jiosy aloha izy no mitoro ny filazantsara. Aveo izy vao manaparitaka na manely ny filazantsara amin'ny firenen-kafa. Dia zay mandrakariva ny fomba fiasany mivantana aloha izy ao amin'ny sinagoga zany hoe amin'ny jiosy aloha, amin'ireo jiosy aloha zany. Dia ao amin'ny ity tany Antiochie ity dia velom-pelonana any Paoly ny jiosy. Inona lay fahoriana? Inona lay hoe fahoriana lalovan'ny Paoly? Ka lalovan'ny olona rehetra zay mino ka manao hoe mpanaraka an'Andriamanitra. Ny fialonan'ny olona akaiky anao, fialonan'ny mpiray tabo aminao, fialonan'ny mpirahalara-panahy aminao na mpiray tanindrazana aminao. Ny fahombiazana ry havako malala, ny fahombiazan'ny filazantsara de mazava ho azy tsy zakan'izao tontolo zao. Velom-pelonana any Paoly ny jiosy satria betsaka ireo tsy jiosy nino ny fampianaran'ny Paoly sy Barnabasy. Betsaka ireo tsy jiosy tao Antiochie nandray ny filazantsara ary de ny alina fatratra any Paoly ireo jiosy ireo ka nahatonga azy nandroka any Paoly. Raha miteny zany Paoly eto manao hoe ny nanenjehinay sy ny fahorinana anjoa tany Antiochie de ino ry havako malala fielonana ka ny afara tamin'ny fandroahana. Fielonana ka ny afara tamin'ny fandroahana.
tsy no heveriny paoly mihitsy tany ampiandohana ho ny jiosy tahaka azy no androka azy ary alina azy. Tsy no heveriny paoly mihitsy no hoe jiosy izay mino an'Andriamanitra, mino ny fitiavan'Andriamanitra tantarainao amin'ny Torah, no androka azy raha hitory an' Jesosy zay maneho amin'ny fomba hita maso mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra. Rehavana ny apôstôly eto manao hoe izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia enjehiny. Raha toa ka ampiarina avy hatrany amin'ny fiainana kristiana zany ry havako dia izao aikay ity itsika miorina amin'ny finoana, miorina amin'ny vavaka, miorina amin'ny fiainam-bavaka ity dia mety na matetika mihitsy aza mahatonga zavatsarotra ny fiainantsika, mety mahatonga fialonana, miteraka fialonana amin'ireo olona izay tsy manana an'Andriamanitra ka mijery ny fiainantsika. Ay mampialona ny olona ny fiainana kristiana, ay tsy zakan'ny olona ny fiainana kristiana, ay tsy zakan'ny izao tontolo izao, tsy zakan'ny hafa, ny famirapirantsika, ny fahombiazantsika, ny toetratsika, ny fahasoavana iainantsika, ay tsy zakan'ny olona. Anankiray rehefa afaka malala amin'izay endriky ny fanenjehana lalovantsika ny fialonana izay mianjady amintsika. Betsaka ry havako malala ny kristiana mandalo fialonana, fialonan'ny hafa, fialonan'ireo manodidina azy no ny fahatsara-piainana nanana. Dia hoy Paoly eto mampahery anao manao hoe na iza kristiana ka miorina amin'ny finoana dia izao hiteraka famirapiratany io filazantsara zay raisinao sinonao, io fiainam-bavaka zay ifikiranao io na inona dia tsy maintsy hiteraka famirapiratany aminao. Ny vavaka tsinona dia azan'ny finoana, ka rehefa mivavaka isika, miorina amin'ny finoana isika dia tsy maintsy averina mihitsy, tsy hoe mety fa tena tsy maintsy hiarihary eo amintsika ny fahasoavan'ny tompo, ny fiadanan'ny tompo, ny fandresen'ny tompo, satria tsika manana fiainam-bavaka dia izay hiteraka fialonana amin'ny manodidina antsika. Satria izao tontolo izao dia tsy mahazaka an'izany ary dia mety efa rano mihitsy izany fialonana zany, tsy hijanona ho any am-po fotsiny fa hiteraka asa ho an'ny Paoly sy Barnabasy moa dia niasa dia ndroana mihitsy izy, hiteraka fandroana mihitsy zany. Fa ny fialonana rehefa koa malala rehefa tena matanjaka na mahery eo am-pon'ny olona dia manjary tonga fakahalana ka manjary miatraika mihitsy amin'ny fiainan'ny hafa. Rehefa koa malala mampahery anao ary fa mety ho tahaka an'izay ny lalovan'i Paoly tany Antiokia ny lalovanao satria miorina amin'ny finoana dia mahereza fa ny fialonana izay nanjary fankahalana ka niteraka fahoriana tamin'ny Paoly dia hoy Paoly manao hoe tena lalana diavin'ny mpino zany ka mba ny faherezanao anao. Fa ny faharoa dia hoy Paoly manao hoe nanenjehina sy ny fahoriana nanjoa tany Antiokia. Fa ny faharoa dia ny tany Iconium, ny tany Iconium teneniny io amin'ny 9:1 any. Fa inona ny tranga tany Iconium dia hitanao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 ity zavanitranga tany Iconium ity. Notorahan'ny olona vato Paoly sy Barnabasy, notorahan'ny olona vato izy. Inona dia notorahan'ny olona vato izy? Tena tsy zakany reto ataontsika hoe jiosy reto ny toetra ny filazantsara izay nasehon'ny Paoly, satria rehefa namiratra tany Antiokia Paoly dia lasa niteraka fiaronana tsika teo dia voaroka ary dia lasa nandositra nakany Iconium izy. Ary rehefa tonga tany Iconium izy dia narahiny reto olona avy any Antiokia reto tamin'ny fomba maro samihafa ary dia ny fara tamin'ny fitoram-bato azy, torahan'ny olona ny vato izy, ninjehin'ny olona izy. Inona ny hevitrany rehefa koa malala raha tsorina dia izao ny filazantsara izay mitoriana io dia tsy zakan'ny fiarahamonina. Ny antony tsy nahazakany jiosy azy dia izao
satria ny jiosy any dia nihevitra fa ny azy ihany ny tena marina no iveriny fa feno izy raha toa ka namaky tsara ny testamenta taloha nefa na ny torana na ny lalàna na ny mpaminana ny jiosy dia hita fa ny toritenyny paoly any dia mamerina azy eo amin'andriamanitra aza ny marimarina kokoa fa tsy mampiala azy eo amin'andriamanitra saingy no iveriny fa i paoly dia mandiso ny zavatra efa nampianarina azy naritra ny taona maro paoly zany manamafy manao hoe tsia ny zavatra izay torinay dia manamafy ny zavatra efa nylazaina taminareo ihany fahatanteray ny teny faminaniana efa nampahafantarina anareo ihany ny teny izay ambaranay Jesosy dia tsy afa-tsy akory fa fahatanterahany faminaniana izay efa nampanirahana ny mpaminanina ritra ny taona maro fa ireo jiosy ireo kosa tsy nino n'izany tsy nino zany tenyny paoly zany izy satria ny heveriny fa hoe mpaminany sandoka i paoly dia nitorahany vato rehavana ny kristianina na itsika ny fiainantsika andavanandrotsika dia matetika manozongozona zavatra efa mahazatra ny olona ny filazantsara dia tsy hoe mandambilambo ny olona fotsiny dravako malala ny filazantsara tsy hoe manafisafo ny fiainam-panahan'ny olona ka hoe mitory fahasambarana fotsiny ny filazantsara fa ny filazantsara dia araka ny teniny nampitoraina ny Jeremia mpaminany hoe tena misy zavatra tsy maintsy ngotana ao anatin'ny olona ary ny filazantsara dia manongotra ny fahazaran-jatsy manongotra ny tsy fahatanterahana ao anatin'ny olona ary mamboly zava-baovao anatin'ny olona mafy mangirifiry amin'ny olona rehavako ny miala amin'ny zavatra mety ho mahazatra azy kanefa ny filazantsara dia manasitra manary zany ataontsika hoe fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany ary mamboly fedanam-po ao anatin'ny olona zany zavatra any nitranga tany Ikonio tiany paoly hiala tao anatin'izany fiheverantena ho tsara fiheverantena ho mariny zany ny jiosy tao Ikonio ary dia nitoriny ny fahasoavan'i Jesosy fa tsy nandray izy manao hoe nareo ny diso fa tsy zahay dia nitorahany vato i paoly sy ny namany rehavana hotsika manao hoe ndrandray isika amin'ny fiainana ao anatin'ny fivavahana kristiana fiainantsika anatin'ny finoana dia izao ndraindray ny mpiarabelona amintsika tsy mahazaka ny filazantsara izay torintsika ohatra hoe any am-piasana any dia miezaka ianao mitory ny fahatsaran'Andriamanitra dia matetika tody zavatsarotra ny ampiasana men'ny olona ndraindray anaram-bositra ndraindray men'ny olona anaram-bositra na any amin'ny sekoly dia men'ny olona anaram-bositra ary ndraindray raha misy ankizy raha vao montemontina ny ampianarana dia omen'ny ankizy anaram-bositra hoe iny pastery iny masiny mari iny mopery iny raha mety misy ary rehefa kombarana rovantsika tahaka izany ndraindray mahazo esteny ndraindray mahazo ndraindray ara-moa endrikendrena mihitsy tahaka izay nahazo any Paoly tany Ikonio dia io Paoly amintsika rehavako malala izay rehetra teo velona amin'ny toe-panairaka an'Andriamanitra dia enjeny ay ny zavatra lalovantsika amin'ny fijoroana vavolombelona ka te hitory ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy itsika rery akory nandalo zany fa lalana diaviny izay rehetra dia iorona amin'ny finoana zany fa ny fahatelo dia rehefa nitranga ny tany Ikonio mandray dia niandositra indray ny apôstôly Paoly ary dia niataka nakany Likaonia izy toy ny diany io zany avy any Antiokia izy voaroka tany Ikonômy izy voatorabato dia nandositra tany Likaonia ary tonga tany Likaonia to amin'ny tanàna kely anankiray antsoina hoe Listra sy Derbe ao hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly tonga fadramben'ny folo any amin'ny di missionnaire amin'ny Paoly io tsika to dia voalohany missionnaire amin'ny Paoly io dia tonga tao Listra sy Derbe izy Listra dia tanindrazany Timoty zay ny mahatonga amin'ny Paoly mitantara ny fidy ireo tantara ireo tantara ireo dia mifaningotra ny tao Antiokia ny tao Ikonôna ary ny tao Listra zay tenenin'ny Paoly dia mifaningotra ary tadidin'ny Timoty tsara tsy ireo ihany ny zavatrarotra lalovan'ny Paoly tamin'ny dia voalohany missionnaire fa ireo ihany no nitsongainy satria ireo tena fatany fatadidin'ny Timoty tsara satria Listra dia tanindrazan'ny Timoty ary tao Timoty ny lehibe ary io dia amin'ny Paoly tany Listra io zay teneny manao hoe tsarono tsara nanenjenahy tany Antiokia tany Ikonio ary tany Listra
dia tamin'io dia misionera ny paoly voalohany tany Listra io no nampiova any Timoty ho tonga kristianina. Telo mianaka no ataontsika hoe ivony fiangonana atao Listra dia Louise lehibe renibeny Timoty dia Eonika reniny Timoty ary Timoty. Ireo izy telo mianaka, ireo no tao Listra ary dia ireo olona ireo no nandray ny filazantsara ny toriny Paoly ary teoriana dia ivony fiangonana tao Listra, zany amin'ny ataontsika hoe faritany Likonia zany. Fa ina monitra ka tao Listra raha mamaky tsara ny asan'ny apôstôly isika dia ahita ny toko 7:20 tsika teo dia nanasitrana ny Paoly ilay lehilahy malemy tongotra. Da tsika miasan'ny apôstôly toko 7:20 nisy lehilahy malemy tongotra dia nibanjiny ny Paoly dia nosotrano ny Paoly ary efa sitrana lay lehilahy dia niveriny olona fa mpanao majiky i Paoly sy Barnabasy. Toy izy nanao hoe tonga eto amintsika eto i Jupitera sy Mercure satria mpanompo sampy be mihitsy ny olona tao Listra tao amin'ny tanànan'ny Timoty zany. Dia nioraka ny olona hoe tena tonga eto amintsika fa nahasitrana tena iraka reto tonga eto amintsika mivantana amin'izay hita maso i Jupitera sy Mercure zay andriamanitry ny fanompo-tsampy tany Listra sy tany Derby province Likonia tsika teo. Inona no nitranga dia nanatitra fanatitra sy sorona ho azy roalahy ny olona dia nandritra ny fitafiny i Paoly satria tsy nieritreritrety mihitsy ny hoe ny fanasitrana nataony dia tonga ny olona hanatitra fanatitra ho azy sorona ho azy satria iverin'ny olona fa ho andriamanitra izy roalahy. Ary dia rehefa nandrehan'izay satria moa nandeha ny feo dia nandrehan'izay indray ireo jiosy manodidina ny avy any Iconio ny avy any Antiokia sy ny sisa rehetra dia nanomboka nanetsika ireo jiosy tao Listra sy Derby tamin'ny faritra nisy andika tao ny tanindrazan'ny Timoty zany dia nanomboka indray ny fanenjehana any Saoly ary nefara tamin'ny fitoraham-bato azy tahaka ny nahazo ny Stefana no taritin'ny olona izy nentin'ny olona mivoaka ny tanàna notoraham-bato ary efa toy ny maty mihitsy. Neverin'ny olona fa maty izy dia niala ny olona. No misatarany asan'ny apôstôly azy neverin'ny olona fa efa maty tora-bato nahafaty mihitsy zany. No niandry azy tao ny nahazo ny Paoly tao Listra dia efa toy ny maty izy kanjo tsy maty izy fa afaka nanao ny dia indray namonjy ny toerakara. Zay le teny iny manao hoe io le teny manao hoe ary ny tompo nahafakay tamin'izany rehetra zany. Fantatry Timoty tsara io tantara io satria tao an-tanindrazana. Reny Timoty tsy hita ny mason'ny Timoty tsara zany io ilay hoe tora-bato nahafaty any Barnabasy sy Paoly io lay fahoriana zay nitoraham-bato azy. Zany rehefa koa malala inona lay fahoriana tena miatraika mihitsy hatramin'ny fahafatesana. Vokatry ny fiainantsika nyty filazantsara ty ry havako dia tena mety hiatraika mihitsy amin'ny nofontsika, hiatraika mihitsy amin'ny fiainantsika, amin'ny vatantsika, amin'ny fivelomantsika, ny fangiry firiny ataontsika hoe ny zavatsarotra ataon'ireo makahala ny filazantsara. Raha koa malala mety misy miainana zany isika ny tokantrano any amin'ny toeram-piasana amin'ny fiainana dia mety misy an'izany hoe tena miatraika mihitsy amin'ny vatana, amin'ny fiainana manokana tahaka ny nahazo ny Paoly tany Listra tena notoraham-bato zay fakahalana lala fandroahana ary famonoana mihitsy mifofo ny aina mihitsy. Betsaka ny kristiana amin'izao andro efa ataontsika hoe faneverinao iroborobon'ny fanajana aina zao dia mbola betsaka ny kristiana miaritra an'izany. Afaka malala dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe ny tompo nahafakay tamin'izany rehetra zany. Rehavana raha tody zavatsarotra zany sika ny amin'ny fitoerantsika amin'ny finoana, raha tody zava-manahirana antsika ny amin'ny fijoroantsika hiaina ny fiainam-bavaka sy ny finoana ary ny faharetana amin'ny fiainantsika isan'andro dia mahatokio ny apôstôly Paoly fa mahafaka ny tompo. Ary na dia efa eo am-bava aona ny fahafatesana aza mahavonjo ny tompo. Zay io tenen'ny hoe ny tompo nahafaka. Ny avako malala ny andriamanitsika dia andriamanitra mandresy.
mety misy zavatra lalovantsika mihitsy amin'ity fiainana kristianina ity, na dia miaina ny zavatra na dia miaina ny fiainam-panahy maha-kristianina azysika, dia mety mandalo zavatsarotra tahaka ny Paoly sy Barnabasy tamin'ny divoloha misionirana. Ary toa mamperitreritra mihitsy ara fa toa tandra vadikoditra ary toy ny tsy afa-miala mihitsy fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainana kristianina na ny fiainana filazantsara ny fanenjehana. Toy ny hoe arakaraky ny isotsika ny fitoriana ny filazantsara, arakaraky ny isotsika ny fitiavan'Andriamanitra ny mampaharomotra izao tontolo izao. Zay mahatonga ny Jesosy nanafatra manao hoe ianareo ange tsy isakaizana izao tontolo izao, ho alan'izao tontolo izao ianareo noho ny anarako, nefa matoky zaho efa naresy izao tontolo izao. Ravako malala ny fiangonana ary dia tsy nataony tsy navelan'i Jesosy isakaizana izao tontolo izao. Indraindray ny fiangonana na isika mpindriavana matahotra fanenjehana, matahotra ny zavasarotra dia mitady marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao, mitady marimaritra iraisana isakaizana amin'izao tontolo izao. Raha ohatra ka nisakaiza tamin'ny Jiosy namany inge i Saoly na i Paoly dia tsy nenjehiny, fa matoa no enjehina tany Antiokia, tany Ikonina ary tany Listra Paoly, dia satria tsy nety nisakaiza, tsy nety nandambolambo, tsy nety nanaiky ny fampianaran'ireo fampianaran-diso nireo Jiosy. Izy miteny tsy zany ny filazantsara, fa ny filazantsara dia ao amin'ny Jesosy rery any. Ny filazana nisy any inge fahatsarana ny torin'ireo Jiosy ireo ny Jiosy inge raha miatrano fanontaniana atao Ikonina atao Antiokia tany Listra dia miteny tsara ny azy, saingy tsara tsy misy Jesosy. Betsaka ry afaka malala ny olona ny fivavahana mety mitoro ny tsara, fa tsara tsy misy Jesosy. Ary ny tsara tsy misy Jesosy dia tsy teny tsy tsara zany. Ny tsara tsy misy Andriamanitra dia fitaka zany fa tsy tsara. Ary misy nge ny fivavahana isan-karazany, mitovy fahatsara-piainana, mety mitovy fifankatiavana, mety mitovy fifaliana, saingy tsy ao Jesosy. Fa fahatsarana vokatry ny fiezahana maha olombelona ihany, na fifaliana vokatry ny ara-nofo ihany, dia tsy izay ilay fifaliana tian'Andriamanitra nanantsika. Ny fahatsarana ry avako malala ambaran'ny filazantsara dia fahatsarana miorina amin'ny Jesosy. Ny fifankatiavana tian'i Jesosy enantsika dia tsy fifankatiavana vokatry ny hoe satria tsika mpiray-tanindrazana dia tokony hifankaty, eny tokony hifankaty isika, fa tsy izay loatra ny fifankatiavana filazantsara. Fa izay fifankatiavana tsisy Jesosy zay dia fifankatiavana marimaritra iraisana, fifankatiavana fiombonana tombontsoa fotsiny ihany, fifankatiavana izay ateraky ny ataontsika hoe maha olombelona ka kajikajin'olombelona. Fa ny fifankatiavana sy ny fiombonam-piainana izay tao amin'ny filazantsaratsika dia ateraky ny hoe eo avovoantsika Jesosy. Ny filazantsara afaka malala dia tena tsy mamela antsika mihitsy anao marimaritra iraisana amin'ny zanaka izao tontolo izao. Ary izay toetra izay natonga ny Paoly niaritra ny fahoriana. Ary eto izy dia mampahery ny Timoty manao hoe zao anaka mpitoro ny filazantsara ianao, kristianina ianao, dia aoka fantatrao fa io filazantsara io masina, tsy mifangaro amin'ny toe-tsaina izao tontolo izao, tsy fandraisany mihitsy aza amin'ny toe-tsaina izao tontolo izao, no zany tsy ho zakany izao tontolo izao io. Io toe-panahy araka an'Andriamanitra irina iainana io, tsy tiany izao tontolo izao io, satria mandrava ny asan'izao tontolo izao. No zany dia tsy maintsy afaka hiaritra zavasarotra ianao, nefa matoky fa ny tompo ny mahafaka amin'izany rehetra zany. Jesosy afaka malala dia efa nanafaka antsika manao hoe momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Tsy hoe mandra-pialanao Antiokia ihany, tsy ao Ikonina ihany, tsy ao Likaonia ihany, na ny Derbe na ny Listra ihany, fa mandra-piaviny ny fiafaran'izao tontolo izao dia momba antsika Jesosy. Dia afaka malala mahazo matoky arsika fa tsy ny fanenjehana na ny zavatsatra na ny zava-manahirana akory ny tompony teny farany amin'ny fiainantsika, fa ny fandresen'i Jesosy. Dia mahareta azy tany mafy izay anananao mba tsy hiaka ny satrom-boninahitra. Ivavaka sika. Tompo misotranao zahay, misotranao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, fa asehonao aminay fa ny filazantsara izay torianao ary nomenao anay iainanay ny fandresenao ny fahafatesana,
de filazantsarako hotolinay ambaranay amin'izao tontolo zao ny tepanay araka an'Andriamanitra zay niainanao Jesosy ka tianao iainanay dia halana zao tontolo zao koa misaotra tompo fa mampatsiaro anay ianao amin'ny ity teny ity fa ianao no mahafaka anay amin'ny zavatsarotra isan-karazany ateraky ny fijoroana vavolombelona azavelanao emotra izahay azavelanao kivy izahay fa omeo faharetana azavelanao isakaiza amin'izao tontolo zao fa tehirizo masina sy madio ny fijoroana vavolombelona de mivavaka izay tompo ho an'ireo zay miaritra fahoriana noho ny amin'izany filazantsara izany miaritra fahoriana amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana miaritra fahoriana ny amin'ny fijoroana vavolombelona de amariny tompo ny teninao fa mahafaka mamonjy ny mpanomponao ianao mivavaka izay ho an'ny mpiray tanindrazana aminay mivavaka izay ho an'ny fiangonana mitorony filazantsara eto amin'ny firenena sy eto amin'izao tontolo zao aseho itompo ny herinao fa mahafaka ao anatin'ny fahoriana mahavonjy ianao mivavaka izay ho an'ireo malagasy zay miaritra anoanana ny amin'ny faritra atsimo ho an'ireo zay nona sy sahirana de omeo anay ny fomangoraka tompo teny fonao Jesosy ary ampahirezo kosa ireo zay tsy takatry ny tananay fa takatry ny mason'ny fahasoavanao ampahirezo jereo amin'ny famindramponao misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.